Manao daholo nareo ankizy amin'ny grade 2 tonga soa atao amin'ny taranja malagasy. Daholo tsika hianatra manisa indray toy an'ilay natao tany am-pianarana ihany io. Ahoana ny manisa? Rehefa manisa amin'ny fiteny malagasy dia ny avy any aoriana no mandeha aloha. Ohatra 5 amby 20. Ny 5 no tenenina mialoha asiana ambiny eo ampovoany dia avy eo ilay 20 amin'ny farany. Lasa raha hoe raha vatsikintsika izao io isa io dia hoe 5 amby 20 dia ohatr'izay daholo ny anaovana azy. Daholo tsika anisa 20 ka hatramin'ny 5 amby 20. Lasary 20, 1 amby 20, 2 amby 20, 3 amby 20, 4 amby 20, 5 amby 20, 6 amby 20, 7 amby 20, 8 amby 20, 9 amby 20. Misaotra anareo grade 2 amin'ny manaraka indray eo.